ny filazantsara marika rehefa marika toko fa enina ambin'ny folo marika toko fa enina ambin'ny folo hosindiantsika ny andiny fahasika sy ny dimy fa efatra ambin'ny folo averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demôny fito izy efatra ambin'ny folo ary rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo Jesosy raha nipetraka nihinana ireo ary izy nanmety azy noho ny tsy finoana sy ny amafin'ny fony satria tsy ninoana ireo efa mety azy rehefa tsangana izy. Amen. Mirapa ny fiangonana amin'ny anarana tompontsika amin'izao pasika zao manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana. Ty filazantsara marika izay perikopteriana no akantsika afatra. Enina aloha angamba fa manomboka amin'ny andiny fahasika ka hatramin'ny faharoapolo farany amin'ity filazantsara marika ity dia maro ny mpandinika no teny hoe tany voalohany teo amin'ny andiny fahavalo no farana filazantsara marika. Dia hevitra zareo manam-pahaizana zareo mpandalina soatra masina sao ho antsika nefa sy mihiny asana fanamasina dia miteny isika hoe possible teo amin'ny andiny fahavalo no fara ty filazantsara marika tia fa fanamasina tantereny no miteny izany tenena hoe apike eo andiny fahasika ka hatramin'ny faharoapolo ireo. Fa maninana voalohany aho dia mikasika ny Maria Magdalena. Maria Magdalena eto amin'izao andron'ny pasika zao iana dia apetraka eo ambany masontsika ho modelin'ny fitiavana voalohany. Maria Magdalena modelin'ny fitiavana voalohany. Marina kely ravana io Maria Magdalena io ny vehivavy nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy afy tandray mantsy ampitoviana reo fa eto zany Maria Magdalena apetraky ny tombo amintsika fiangonana ho modely fitiavana voalohany. Ahoana no anambarana marika azy lazainy marika Maria Magdalena le namoahany demôny fito intelo marika no resaka ny Maria Magdalena fa eto izy no milaza hoe Maria Magdalena le namoahany demôny fito. Zany ny tiana afantarana an'ity Magdalena ty aho. Raha ny fihevina raha ny fihazanana dia hoe zany tanàna kely Neviny Maria zany hoe Magdala zany dia tanàna kely ilay atsimo andrefan'ny fareny isare ary tsisitsisiny aleo rehefa manakaiky ny tany Jetrisa zany hoe raha ampielazanana zany hoe olona ambany ty Maria Magdalena ty. Fa dia hoe hito izy dia ambara hoe namoahany Jesosy demôny fito zany io hevitry ny pasika avy. Ny apôstôly Jaona dia nampianatra hoe zao rehetra izao zao tontolo zao misy antsika zao dia eo ambany fahefany devoly avokoa ary tonga ny zanak'Andriamanitra miseho ny zanak'Andriamanitra hanondrava zany asan'ny devoly zany tanteraka toy ny azo fijaliana tamin'ny andro tamin'ny herinandro masina tamin'ny zoma masina sy tamin'ny anaty maraina pasika izany. Zay ny réalité ampatseviny marika rehefa ary marika raha tsara antsika rehefa dia tena hoe manisy tsindro-peo mihitsy amin'izany hoe fisian'ny demôny izany. Matio raha manoratra filazantsara ny fangagana voalohany tantarainy Matio dia hoe fanasitranana olona boka
Dia boka dia samy areti-pahotana. Fa marika ny fagagana voalohany tantaraina no marika toky voalohany ao amin'ny sinagoga no mitranga le fagagana dia hoe fandroana fanaratsy amina lehilahy anankiray. Amin'ny findroana marika toky voalohany. Aton'ny famarana marika toky faina ambin'ny folo. Miresaka démonie avana marika ilazana zany fa tokony marika ny filazana tsara marika dia mampitandrina antsika satria fa eo amin'izay tontolo misy anareo dia hoe io démonie fa matokia na irezy ny fanjanak'Andriamanitra dia efa niseho handresy ny défo. Ary eo amin'ny azo fijaliana rehefa dia tanteraka eo faminaniana nataon'Andriamanitra ny Genesis 3:10 hoe torotoroan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana lohany mihinana. Fa any amin'ny apokalypsy faharokorany moa zay vao hoe atsika any farany rehetra sy ny fara ny divolonavana. Zay zany aloha ny zava-dehibe tia marika tsy mibeny amin'ny soalady ny pasika zao hoe resy ny divolo. Ary izao zao lazay izy hoe namoahany Jesosy démonie tena fanafahana miezinesina ho antsika izay mahafantatra zany hoe afitsoka sy mamparany ny démonie zany na hoe démonie ray fotsiny raha mampahory olona efa fa noto lazay hoe démonie tena hoe fanamperana fampahoriana sy amin'ny fampijaliana zany nahazo nyty Maria Magdalena ty. Ary zany ny fanafahana miezinezy tanterahany Jesosy namoaka démonie fito avy ao Maria Magdalena izy. Ary zao Maria namoahany Jesosy démonie fito dia nanokana tanteraka ny fiaina ho an'i Jesosy. Nanokana tanteraka ary inona no nanerany Maria nanokana tanteraka ny fiaina ho an'i Jesosy. Zay fanafahana zay ny fahatserovana n'izany hoe aty lavaka fandringiana zay nisotonany Jesosy azy. Fahatserovana n'izany niteraka ny fitiavana voalohany tao amin'ny Maria Magdalena ary natonga azy hoe amin'ny tena ho an'i Jesosy. Ary dia nafinaritra ny teny le tontolo-tena anankiray zay hoe nanjary disciple permanente, tena hoe mpianatra matiana fa tsy ohatranao mpianatra antseky any Jesosy izy. Tena hoe migioka ny tenin'i Jesosy na miandrana zany tena migioka zany teny zany nanaraka ny tean'i Jesosy eta tety antany ny zany fahoriana ny aretan'i Jesosy izy. Nanoana azy tamin'ny volana sy ny fananana toa anoanana ny asan'i Jesosy zany. Zay ny fitiavana voalohany aseho Maria Magdalena ary modely ho antsika zany avao. Ary no zany fitiavana zany fitiavana Maria Magdalena ny Jesosy zany. Zany mahatonga azy raha hoe homboana tao nazy fijaliana sy lavitry nazy fijaliana. No maty Jesosy ka nampidinina ny tena Jesosy nampidinina ny vata Jesosy mbola teny. Rehefa nalevina Jesosy aza mbola nanaraka tena pasana izy nitsira sy nametrahana azy. Ary amin'ny maraina pasika ohatrany amboary izy no voalohany tonga teny pasana izy ny voalohany. Tsy narano sy tavatra mbola tonga sy fena ny faninjeny tamin'izany fa izy ny voalohany tonga teny pasana. Nisy vehivavy hafa koa
misy mpianatra avao fa tonga teny am-pasana izy mbola nijanona teo rehefa nandeha lody ro vehivavy sy eo mpianatra hafa reo ary izy nijanonjanona teo ihany no zany fitiavana voalohany zany teo izy no nisy eo i Jesosy teo no nisy eo i Jesosy tsy niseho tamin'ny Maria Virgina Jesosy avana tsy niseho tamin'ny tena farany izay akaiky azy izy tamin'ny fahavelomana tsy niseho tamin'ny Jakoba sy Petera Jaona izy tsy niseho izy tamin'ireo vehivavy mpanaraka azy sy mpanampy azy Jeanne, Maria reny Jakoba sy José sy Salomé sy Suzanne reny zanak' Zebedio olona akaiky azy daholo zany tsy niseho voalohany zany fa Maria Magdalena reny satria Maria Magdalena no fa tia azy amin'ny fitiavana voalohany ary no zany fitiavana voalohany zany tsy mipaitro tsy mititiny tsy mira tsy nanatahotra Maria nandeha nilaza tamin'ny mpianatra fa hoe tsanana Jesosy nilaza tamin'ny mpianatra ny vaovao lehibe indrindra dia tia ambony tany amin'izay natanin'ny tany dia mitsanana tamin'ady Jesosy avana ry manahoana ny finao sy ny fitiavanao any Jesosy nomeny Jesosy voninahitra Maria satria Maria nanome voninahitra azy arainao mandiny teny eo anatrehany Jesosy mba homeny tony voninahitra venao zany fampiretrenetana amin'izao pasika zao homeny tony voninahitra venao rehefa mandinika ny fiainanao ianao finoana sy fitiavana Jesosy vokatra izay mba hoe atilavaka fandringanana ny sotonany Jesosy anao hoe zany finoanao zany fitiavanao zany fa raha zany mampiavana dia karazana finoana intellectuel finoana ao an-tsay fa tsy finoana iainanao ao amin'ny finoana zany eo izy eo ianao miavana miainy miafatry ny misy izy dia manontany izy hoe sodehibe mbola eo ambany fahefana ratsy ianao sode mbola eo ambany fahefana ratsy ianao fa eo indrindra koa isika rehetra dia samy mivatika ny isika rehetra dia samy mivatika ny fahazarana azy ary tena nafatanao amin'ny fatoranao ny Mesia zany nanehoany sery teo amin'ny azo fijaliana raha nandresin'ny farala raha nioma nandresin'ny fasana sy ny fahafatesana izy rehefa gagana natotao ny fiainan'ny Maria Magdalena rehefa dia hoe fagagana tiany atao ao amin'ny fiainanao amin'izao marinan'ny Pasika zao Maria Magdalena rehefa dia hoe Maria Magdalena ivehivavy dia hoe miracle de la grâce fakakana-pahasoava atiany Jesosy ho fakaka-pahasoava ianao manomboka ny miavana dia ny fakakana mamindranao avy amin'ny fanjakany Satana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mino an'izany ve ianao miavana mino an'izany ve ianao famarinana faharoa miavana dia mikasika ny mpianatra mampitandrina antsika ny tompony ny antsify mpianatra mampitandrina antsika ny tompony ny antsify ny mpianatra miavana olona teny eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo hoe Jesosy nanome tsiny azy ireo
no tsy finoany sy ny amafiny fony satria tsy minono ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Eny ito manana circonstance atténuante kely le mpianatra satria marika any manoratra hoe reo a mbola misaona, reo a mbola tomany. Normala zay zavatra zay. Fa maninona ny avana misaona izy, tomany izy satria lasa ny sototary dia anahoana ny asa, anahoana fiainantsotro fa zao iana manitsiny amety mpianatra reto Jesosy, manitsina ny mpianatra reto Jesosy satria marinakina efa laza tanana izy io fa hoe mitsangana tanana Jesosy. Torina zay nisy lehilahy koa hoe nandeha kanitsana niseny Jesosy dia mbola niteny tamin'izy raika ambe folo sy roa amin'ny vehivavy sy lehilahy fa niaraka tamin'ny toa hoe mitsangana tanana Jesosy fa tsy mety nino ireto mpianatra tsy mety nino. Nefa nge raha ny ato amin'ny filazantsara maro dia mazava be ny teny Jesosy efa nampilasy izy tamin'ny fotoananany fa hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy mpijara ho lavon'olona sy lohampisoka sy ny mpanora-dalàna ho voloiny ary rehefa afaka telona dia hitsangana ndraiky mazava be izany teny zany fa dia mbola hoe tsy nino reto mpianatra zay. Ary efa mijery le circonstance nahafatesany Jesosy koa iava nahitany phénomène naturel izy hoe maizina ny lanitra manomboka tamin'ny roa amby folo nahita ny vato nampitresaka izy nahita le fasana sokatra izy hoe hafahafa mampitamatra daholo zany zavatra verevitra izy ary ny teny pasana jerena ny mpanapaka romanina dia nanendrika miaraka anankiray miambina fasana fatin Jesosy so dia misy angalatra ny alina dia teny io fanakitana fa nitsangana tamin'ny fa foana ny fasana fa zao tena tenen'i Jesosy mafy reto mpianatra eto satria raha ny Ancien Testamenta tany jerena mila vavolombelona anankiroa hanamarinana teny hanamarinana situation eto vavolombelona anankitelo ary tena hoe tsy nino Jesosy reto mpianatra ireto zay ny amin'ny mpianatra reto ny amin'ny hoe tsy fino ny amin'ny hoe amafiny fo ary efa mino zany tonteny zany tsika eo afaka mandiny tena hoe ary za tia mahona ny amafiny foko ny foko ny tsy foko sono avana mietretra fa tsara fo tsara fanahy no reto mpianatra reto zao manko ny leso rehefa voniena tsara ny zavatra voalaza toerana ny leso mety dia zao ny fasana fo dia tsy alaolana amin'ny tsy finoana sy ny fomafy. Ny fasana foana dia tsy alaolana amin'ny tsy finoana sy ny fomafy. Inona zany ao no mahatonga ny finoana amin'ny Jesosy tsangatana. Inona mahatonga ny finoana zany? Hitantsika eto izy Jesosy seho tamin'ny mpianatra tsy vavolombelona koa natonga azy fa Jesosy seho tamin'ireo mpianatra azy fatantsara momba ny mpianatra eto fa rehefa manitsiny azy izy rehefa tsy midika hoe fandavana azy zany fa au contraire hoe fampirenana azy ireo ho amin'ny tena finoana tsy izomoza zany ny seho'ny Jesosy tamin'ireo mpianatra rehefa
Ary sy marina amin'reto mpianatra eto marika 16 reto avana dia marina tanteraka koa tamin'ny tantaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny Saoly ve niainga tany Jerosalema anendalana ho any Damascosy tonga taratasy manome azy lalana hiarite isanto ary amin'ny kristianina eny an-dalana izy no miseho Jesosy avana. Izy miainga amin'ny Jerosalema any Damascosy efa mandre nyzany hoe fitsanganany Jesosy tamin'ny mahatsara tsy miteny tamin'izany tsy miteraka fomba tamin'izany. Fa inona zavatra nitranga? Inona zavatra nitranga? Miseho Jesosy Saoly teny an-dala any Damascosy zay nampiova fo any Saoly, zay nampiova fo any Saoly. Oka tsy ho diso hevitra isika ihany ka na hoe fantako hoe fatsangana tamin'ahy Jesosy ary voaperikeva tamin'aty ny hoe tena voalohany 10,000 manambara mazava fa Jesosy mitsangana tamin'aty dia seho tamin'ny Kefasy seho tamin'ny 10,000 seho tamin'ny rahalahy sy ny 500 seho tamin'ny Jakoba seho tamin'ny apôstôly rena seho tamin'ny Paoly ihany koa tsy mijery zany non raha tsy afaka manohy ianao hoe miseho tamiko koa Jesosy dia voarao anatin'ny tsy finoana sy ny amafisany finoana raha tsy mba afaka manohy no lesy teny fahafolobeny misehona Jesosy miala Jesosy Kristy tsangana tamin'aty dia velona manak'izay ary efa nanyretoky antsika fa ombatsika manak'izay ombatsika manak'izay azo amin'ny somara izao izy mamangy ianao tahaka ny namanginsy ny Seoly tamin'ny mpianany fahiny ry havana angatao izy iseho aminao ary tsy iseho fotsiny fa angatao izy hiditra ao amin'ny fiainanao ary angatao izy andray an-tanana ny fiainanao ary faly izy raha omenao permission amin'izany fa tsy andray an-tanana tsisy permission zay avao ary efa menao permission tahak'izany izy avy inona no atao inona no avitrany dia atao hitany io fo vatinao hitany io fo vatinao io dia tonga dia isolo io fo vatinao io zao dia zao ramety ianao ary soloy fo mofana soloy fo vaovao zany possible zany zao dia zao fa meo permission izy ary angatao izy hoe omeo fomofo ho soloy fo vato mino zany venona mino zany venona alefa sara ny sainake alefa sara ny saina tamin'ny fotoana nanomboana Jesosy tony azy izay voataratra ny aina dia miororo ny tany voataratra ny aina dia mitresaka ny vatolampy dia olona tonteny anankiray zay vatolampy azam-balahe dia toy mitresaka ny fony vatolampy fa ianao ry havana mandre isanalato hoe maty Jesosy tsy maintsy namana mangatsika indifférent ianao sady marina antsika ry havana tia andaisina fo vatona Jesosy amin'izao fotoana izao fangatao izy ary tamin'ny teny izy hoe ianao rehefa teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Ezekely esolo amin'ny fonan'ny fo vato ka omeko fo ianareo ta amin'ny teny izy fa ho antsika mpinilana dia zao koa mbola hafatra mantsika zao koa mbola hafatra mantsika mazava ny teny toenaka enao ny teny toy fa zao eny misakana koa
Jesosy nanome tsy ny mpianatra no tsy finoana sy ny amafinofony. Raha ny marina rehefa io tsy finoana io mahazo antsika na ny amafinofo io, satria io tsy finoana io satria Satana no mamboly ao am-pontsika zany tsy finoana zany. Satana no mamboly ao am-pontsika izany tsy finoana izany. Io no mety ho tena mazava be fa tsy minoana. Satana koa miavana letsinoana. Izy dia nampiditra tsy finoana tao am-pony an-damasina no mbola te hampiditra tsy finoana ao am-ponao amin'ny soavana azo. Arisaka ny teo amin'Andriamanitra ianao. Misy fiteny totoroteny manao hoe ny tsy finoana no zanaka vavy nataon'ny Satana. Ny tsy finoana no zanaka vavy nataon'ny Satana. Ary ny tsy finoana no reny ny fahotana rehetra. L'incrédulité est la fille aînée de Satan. Et l'incrédulité est la mère de tous les péchés. Riavana. Asan'ny voly io tsy finoana mahazo anao io. Dia Jehovah tokoa ny voleny dia voly Satana mianarana ela. Raha ihany zany misy ny Apocalypse 12:9. Voleny dia voly tao am-pony Eva ny tsy finoana dia miteraka curiosité, miteraka convoitise, fitsirana, miteraka ontariavana. Misy zao ontariavana ho tonga eto amin'izao fandarana zao. Satria nanino? Satria pasika kosa ny andro e, tsy maintsy ny andro e. Fa tonga eto izy, tonga eto amin'izao fandarana zao izy, dia miodiody eo amin'ny Satana rehefa. Dia sakan'ny Satana amin'ny alalany fanamaloto ireo olona ireo tsy ahafantatra ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra. Sakan'ny Satana amin'ny alalany fanamaloto ireo olona ireo izy. Asa zany no ataon'ny Satana isan'alala isaky ny vola isika zanak'Andriamanitra. Tonga ao finoananao ianao mahita ny azo fijaliana mangatsiaka ny fonao. Rehefa menany raha FPM 107 any ianao kotsana maso tiana fa eo loatra zany. Fa tonga ao am-piainana ianao jery ny azo fijaliana mangatsiaka ny fonao. Mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy mihitsy ianao, tsy mihiny promesy ambany soratra masina ianao. Ary tsy mihinana koa ianao izay teny fampitandrena ambany soratra masina. Zany zany miavana. Tsy mihinanao hoe tandrena. Fa i Jesosy izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ngeliavana dia mamedy antsika mibebaka e. Fa ho avy ny andro izay efa nanendren'Andriamanitra ny Jesosy hoe hitsara antsika. Tsy minao an'izany ianao. No miasan'ny Satana sy miasan'ny demona isan'alahady ao amin'ny fiangonana, ao aminao, ohatran'ny grasy ny fonao ihany. Satria ao anatin'ny fonao ohatran'ny misy lavitra, misy fono izay manana endrika tsy finoana. Ary tonga ao am-piangonanao ianao. Tonga ao am-piangonana ianao fa rehefa mivoaka ianao dia nona ny fanahinao. Nona tahaka izay midirany to no ivoaranao avy ao fiangonanao isan'alala. Inona fa nampihitry ny mpianatra le tsy azo tamin'ny Jesosy avana fa hoe tokony mba hampika anao zany teny zany amin'izao maraina izao. Manitry ny tena koa ianao. Ary ekeo hoe io tsy finoana atao amiko. Tsy manonona izay fa tsy mitaditinao amin'izao tontolo izao. Io tsy finoana atao amiko dia asan'ny demona. Asan'ny fanamaloto iraka Satana. Dia zao misy ekeo zany dia ataon'ny fanamasina andokan'izany. Fa Jesosy mandeha fanahin'Andriamanitra no androan'ny demoni. Matthieu 12:28. Fanahin'Andriamanitra no androan'ny demoni.
fitiavana anaisoka ny fovatiny Jesosy raha mangatakavaka an'izany ianao ary ny fanahy masina androaka fanahy tsy finoa sy voleny Satana aminao zany famarinana voahitantsika teo ato fanontaniana teo mino an'izany ve ianao mino an'izany ve ianao famarinana fately farambiavana itao mpamanarana Tesoko manontany tenino zao hoe inara no mbola tokony ataoko ho fanampin'izany inara no mbola tokony ataoko ho fanampin'izany vany fa mitomboa amin'ny fiainam-bahaka mitombo amin'ny fiainam-bahaka raha tianao hitombo finao tsy maintsy finoana miankina sy miora ary velomin'ny fiainam-bahaka izany inona diga zany mitombo amin'ny fiainam-bahaka ataovy fiainam-bavaka ny fiainanao ataovy vie de prière ny fiainanao ke zao de zao fiainana mpivarotra ambana fiainanao fiainana tanora fiainanao fiainana dokotera ny fiainanao fiainana injeniera ny fiainanao etsetera ataovy fiainam-bahaka ataovy vie de prière fiainanao miavana atantarana zany atomboy atomboya amin'ny vavaka ilay raiky anakavia zay nananjanakala azo ny fanahy maloto dia mihitsitsihitra valaka dia valaka nandovory vavaka io ilay anakavia dia mino aho fonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finao mino aho fonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finao zany amboany zany vie de prière zany ihany manarak'izay fahavahinao mba hampahitan'Andriamanitra ny hina ny fahavahinao mba hampahitan'Andriamanitra ny hina dia vitanao fa ampanaovan'Andriamanitra exercice pratique ianao izaranao zany fonina zany izaranao zany vavaka zany ho sedra ianao ary amin'izay fotoana zay ary amin'izay fotoana zay tsarovy ny fitenim-pitoroteny manao hoe l'extrémité de l'homme est une opportunité pour Dieu l'extrémité de l'homme est une opportunité pour Dieu zany hoe rehefa takodaraka reny io rehefa nenefitra ny io rehefa nenaty tafidrivotra ny io rehefa nenaty rano samboaravarany io opportunité tolotra ho an'Andriamanitra ravana an'olon'Andriamanitra manokana aminao ny hery sy ny fitiavana anao mangata amin'Andriamanitra vavana mba hahitan'Andriamanitra ny heny ianao farany ataovy ho fivavaka ny mpianatra ataovy ho fivavaka disipla fivavaka ataovy ho fivavaka ny mpianatra teo atokotany ny fasana teo zany efa nijoro teo Jesosy fa tsy fantatry mary fa nivero fa le jardinier teo atokotany pasany izy dia nahitany mary Jesosy a dia niteny Jesosy hoe ry Mary nareny feo ity aza fiavana voalohany nareny feo Mary niantso azy amin'ny anarany dia avy hatrany dia fantany zay nanolorany manontolo namary izy hoe rabony mpampianatra inona natony mary totontany
ranomasina iava nangataka izy ny mbola ampianarana tahaka ny mpianatra tahaka ny disiny nangataka izy mba ampianarana ny lalan'ny fiainana nangataka izy mba ampianarana ny lalan'ny famarinana nampianarana izy mba ampianarana ny lalana makany miray any an-danitra ary mba ho azomy tsy vilivily ho amin'izany rehefa zany ny fiainantsika rehefa ataontsika vily priera fivavaka ny mpianatra tia hivavaka isika ka tsy hitsara dia samy mianina voalohany dia fitavavolo rehefa milanitra ary milanitra ireny manko no atao mitanjona fiainanao dia efa fiainan-danitra sahady avy no santaranao ity an-tany inona mitra mondanitra ao an-danitra ao mety izy inona nataony andro manalina mivavaka izy ary tsy mitsahatra ny fony ho antsika izy dia mba mivavaka toy izany koa ianao rehefa mahatsiaro Jesosy ary rehefa hoe mifankalazana amin'Andriamanitra no any manery anao amin'ny zavatra rehetra ataonao raha mifankalazana amin'Andriamanitra no hany manery anao amin'ny zavatra ataonao raha Jesosy irery no asangatrao fa tsy raha fotsiny zany na fihetsiketsehana fotsiny zany fananakana Jesosy zany ary hoe mivavaka satria mivavaka sangatrao dia mivavaka handona ny fony Jesosy aka fotoana izy hamarina vavaka mariana ary ianao ahita tsiro amin'ny vavaka ho tena hoe vie de prière ny fiainanao ho tena olo mivavaka ianao ary natiora fiainanao respiration zany vavaka zany riana miotra no tamin'izay azy atonga ilany misofinao atao izay ainonany Jesosy miantso ny naranao isan'andro miantso ny naranao izy tsy miova izy miantso anao ny naranao izy fa zao raha mahino azy ianao raha mandray azy ny sofinao dia okate ohatra ny tahaka ny tamin'ny Maria Magdalena teny am-pasana ny ranomasonao hody fifaliana ary ny fanatrenanao no tana masoandro ny fonao hanazava ny fonao sy ny fiainanao no n'Andriamanitra ny rereneny